Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho satria mbola velonaina isika. Ary misaotra an'Andriamanitra aho mbola afaka ampiasainy izara ny fahatsarany aminao na iza ianao. Ary engany ikasikanao tokoa ny Tompo mba ampiovanao tahaka nanovany ahy koa, satria ilain'ny Tompo isika tena vonina tsara alohan'ny alantsika eto amin'ity tany ity. Satria araka ny feona trompetra izay entsika teo dia ho avy ny fotoana hainoantsika tokoa ny trompetra izay hiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny mpiakatra izay tena masina ihany no tafiditra any an-danitra, satria ady no hatrehantsika aty. Ka alohan'ny hijoroako vavolombelona dia hiary hivavaka isika hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hangataka ny fanahiny masina hiteny amin'ny alalako. Hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay, satria mbola namindra fo taminay ianao amin'izao andro anio izao ka mbola velona izahay. Tompo malalo, asainao izara amin'ny vahoaka malagasy aho ny amin'izay nasehonao tamiko. Tompo, mangataka anao aho ny fanahy masinao Tompo aoka ny asa amiko ahatanteraka izay sitraka ao irery an'i Jesosy, mba ho voninahitry ny anaranao ary hamonjenao fanahy. Satria mbola maro Jesosy ny mandeha amin'ny lalana lehibe hoy ianao, ka tianao izay olonao Jesosy hiverina aminao alohany hialanay eto ambon'ity tany ity, na ho faty izahay na ho avy eny amin'ny rahona ianao. Misaotra Jesosy, voninahitra dia ho anao irery ihany, ilay alfa sy omega, ilay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Aleloia, amen. Ry havana, tsy mbola tena ampy roa taona lasa izay dia nisy asan'Andriamanitra nataoko. Ny zavatra tiako fantatrao aloha dia hatramin'iny alako tamina fiangonana dia asain'i Jesosy aho manao ny asany à distance. Zany hoe ny olona zany izay anaovako ny asan'Andriamanitra dia amin'ny telefona na messenger, satria izay no baiko an'i Jesosy. Izay zany akabiaza, satria tsy voafetra hoe eto Belzika ihany izy io fa hatrany Madagasikara, hatrany Fransa. Izay zany no baiko namen'ny Tompo anay Menada izay amin'ny asan'Andriamanitra ataonay eran-tany zany. Dia tamin'io fotoana io zany nisy olona nanaovako ny asan'Andriamanitra, dia no nitondram-bavaka an'ilay olona zany dia nampanofy ahy Jesosy. Ny nofy izay nasehoan'ny Tompo ahy dia tena fahagagana lehibe no asehoan'i Jesosy amintsika. Rehefa tena zanany isika, rehefa tena manara-dia an'i Jesosy isika, satria ny zava-miafina dia asehoan'i Jesosy amintsika. Ny nofiko ry havana dia nahita an'ilay vadin'ilay olona io aho. Ilay ramatoa zany gasy, fa ilay lehilahy vazaha. Dia nampanofy ahy ny Tompo. Nahita tao anatin'ny nofy lehilahy vazaha anankiroa, dia ny anankiray tamin'ireo vadin'ilay ramatoa, ary ilay anankiray naman'ilay rangahy. Dia nampahafantarin'ny Tompo ahy tao anatin'ny nofy fa mitady hevitra zany ireo vazaha anankiroa ireo mitady zany izy ireo hanafika, ary tena nasehoan'ny Tompo ahy fa tezitra mafy tamiko ny devoly tao anatin'ilay rangahy. Dia noho aveo ry havana, hitako izy ireo mikomy, miresaka zavatra amin'ny côté ankavia zany asehoan'ny Tompo ahy ohatran'io. Dia noho aveo teo alohako, zany hoe anatin'ny nofy zany no nasehoan'ny Tompo ahy izay zavatra izay. Dia izay zany no hitako teo amin'ny ankaviako. Fa ny teo alohako ry havana dia gaga be mihitsy aho, satria nahita aho liona avo be. Ilay liona zany tsara be izy io, tena tsara be. Tsy mahita liona toy izany ianao eto ambonin'ny tany. Avo be izy izy amin'izy le 4 paty iny izy amin'le tongotra ny 4 iny
mitsangana eo alohako izy zany alavidavitra kely dia tena avo be raha ohatra zany ka mitsangana ianao ka hitanao eo alohanao izy dia ny tareha zany tena hoe hitanao hoe mitovy avo aminao, tsy mitovy avo amin'ny liona hitantsika ety ambony tany ireny. Ary ny volony tena feno be, tena tsara be, dore, tena ohatrana volamena, ohatrana ranona volamena, de tena hoe hitanao misy tena hoe mihetsika ohatrany hoe manonja mihitsy zany io volony io, tsara be, milamina be de izy tena avo be ary ny endriny tena hoe mamirapiratra be, mamirapiratra hatramin'ny vatany manontolo zany de tena gaga be zany mahita anazy io eo alohako, de mijery ako de ohatrany hoe manjavona kely, tsy hoe manjavona akory fa ilay fahazavany tena mahajambena zany raha ohatra ka dinihanao ela, tena mamirapiratra, lokona ranom-bolamena zany hoe dore. Zay zany no hitako teo alohako, dia mijery azy zany izy io, tena mijery ampitiavana be mihitsy zany izy io dia za mijery anazy dia izy mijery anahy mibanjina anahako, dia tsapako zany anatin'ny nofy mametraka fanontaniana amin'ny liona io, manontany azy ohatrany hoe fa iza ianao? Hoy izy miantso mamaly ahy izy, ny vava no miantso anao tsy misokatra, dia namaly ahy izy hoe izako no ao anatinao, izako no ao anatinao. Dia gaga be mihitsy taitra be mihitsy ahako, izay no nambarany izaho izy izy no ao anatinao, zany hoe ilay hery zany atao anatiko ka tokony tsy atahotra mihitsy aho zany. Dia noho ny maraina ry havana dia hoy Jesosy tamiko, izako no ao anatinao, izako no lioan'i Joda, izaho ilay hery ao anatinao. Aleloia! Izay no naseho an-tompo tamiko tao anatin'ny nofy, izany hoe isika izay masina hitoeran'i Jesosy, masina hoy aho, isika izay masina hitoeran'i Jesosy dia tena marina ry havana fa ny lioan'i Joda no ao anatintsika, ny herin'i Jesosy no ao anatintsika, izy no mitoetra ao anatintsika, ary tena avo be, tsy takatra heverina ny fahalebiazany eo anatrehantsika. Tena hoe ny mpanjaka, ny tompo, ilay Andriamanitra avo, io no hery ao anatintsika, izy no mandravarava ny fahavalontsika. Ry havana, raiso ao amin'ny Apokalipsy 5, ny 5, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe, aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia nisy lofony Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny 7. Amen. I Jesosy, izy no liona avy amin'ny firenen'i Joda, izy lay lioan'i Joda, izy lay ao anatintsika tsiraray avy. Raha tena masina tokoa ny fiainanao, raha tena manana an Jesosy ianao, ka i Jesosy ao anatinao ny avelanao anjaka ny fiainanao, mampahery anao aho, na iza ianao, aza matahotra ny fahavalo intsony, fa efa voatorotoro eo a-tongotra antsika izany, satria Jesosy no manorotoro azy, izy lay afo ao anatintsika, izy lay velona sy mahery ao anatintsika. Ry havana, no nisy fotoana aho dia niresaka tamin'ilay madama, ary tena marina fa niendrik'ilay olona vazaha tao anatin'ny nofiko dia ilay vadiny. Tsy fantatro akory nefa ny olona io, fa tena ilay vadin'ilay madama, ary tena manana namana tokoa ilay rangahy, ary tena marina satria niteny tamiko ilay madama fa noho efa fantatra ilay vadiny fa miresaka amin'io madama io matetika aho, dia nanomboka tsy tia hifiry izany lehilahy tsy fantatro izany akory. Ry havana, mampahery anao aho, na iza ianao,
mpanompon'Andriamanitra izay natsoiny Jesosy anao ny asany mitovy ahy dia mandehana amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana fa hitoetra ao anatinao tahaka ny toerany atao anatiko Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Izy no miasa amin'ny plasitsika fa tsy isika mihitsy tompoko, ary asehony zava-mahagaga izay tsy fantatsika isika. Minoa fotsiny ihany, mahereza aza matahotra fa ilay mpanjaka ny Joda, ilay hoavy eny amin'ny rahoanlanitra, ilay tompony tompo, ilay lioan'ny Joda no ao anatintsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho antsika olona tsiraray avy izay ankasitrahany. Aleluia. Amen.